Falita feona aminao indray amin'ny alalan'ity fandaharana kolontsara ity ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany miaraba tompoko. Asa tanana izay no ifampizarantsika mandritry ny minitra vitsy ato anatin'ny fandaharana dia andraisana vahiny hatrany mazava ho azy mba ho fantarina azy ato anatin'ny portrait hoe iza ny vahintsika ary manao inona ihany koa. Yavitra ny anarako nano sio yavitra arakaraka le olona miantso ihany manao resaka momba ny elo rehefa elo zany vita malagasy. Vao afaka baka dia nianatra serasera sady nianatra no nanampy ireo lehibe nanenjika asa fanamboarana elo tamin'izany dia nanomboka teo no nidirany tamin'ity sehatra ity. Teo dia talmana teo amin'ny asa satria nanampinampy any dadafaranay, mamanay nanao elo dia teo no nanomboka mifo zany le zavatra tany anaty dia tonga dia hoe aloha hipase kely amin'ity resaka asa tanana ity angamba aloha dia zao mbola mijanona tanaty mpanao elo aloha hatreto. Ny ray aman-dreny rehetra tao amin'ny fianakaviany dia saika nanao elo avokoa. Efa hatramin'ny dadabe anay tany ono ny efa nanao elo dia nitimbiasany zareo nitimbiasany dia tonga aty aminay taranaka tsaika firy amin'ny génération 5 magnamby izahay amin'izao. Raha ny tantara eny dia hoe dadabe anay nanao ny elo mpanjaka menamena be zany. Dia tsy haiko fa nisy taona nitsidika tao amin'ny rova rehefa vita amin'izao io dia natazana elo tao dia zay mety hito angamba ho le elo zany fa tsy fantatro zay tena izy fa source elo zany hoe hatramin'izay. Manangana elo voalohany hatramin'ny faramihitsy ry zareo ankoatrany hoe miditra anaty toriany. Zany hoe atsazay zany raha elo dia atao hatramin'ny mandraitra. Tsy diso tokoa ianareo raha mahatsiaro fa efa nivahiny teto amin'ny kolontsara yavitra efa tany amin'ny taona 2024 tany zany. Tao aorianan'le fandaharana kolontsara ohatra zao dia lasa nandray kokoa an'le asa tao hoe mitsofoka bebe kokoa natahotra nanomboka teo hoe hiditra amina resaka professionnalisme dia nikajy tena hoe niezaka hoe ahoana fomba ahafahana manatsara an'le asa dia nanomboka teo koa efa fantapatatry ny olona dia tsy mianatra tsony angamba tao aorianan'iny hoe mpanao elo dia naiza rehefa le mahita namana na havana olona tsy mahafantatra ka mahafantatra dia hoe sy le vahiny tao amin'ny an'iny dia tena mosy masakena tsa vahiny nanaiky satria hoe ao anatin'le tontolon'le izy. Efa matianina ity mihitsy ny asa fivelomany amin'izao fotoana izao manao elo ary rehefa mety ho karazany dia ataony avokoa. Ataontsika hoe départ amina elo kely angamba elo kely fetin'ny manorany reny zany raha ohatra hoe misy olona hoe sy mba nravindamana elo ohatrany afaka atao manao elo kely koa ombrelle kely fetina mariage reny elo gasikasy moa filazan'ny olona azy atao avy dia vita izay angamba dia miakatra amina elo parasol jardin somary le bebe dia afaka atao eny ohatra hoe tian'le olona hoe atao lamba ohatran'izao lambana parasol zao le izy changena ny lambany asina motif arakaraka le orinasa ohatra mitady dia changena dia ny elo be farany angamba atao hoe ty parasol ty io tsinona io ngamba ny azo lasaina hoe io elo gasy raha filazan'ny olona azy tsy haiko aloha hoe tsy izy ve sa izy dia ohatr'izao izy vita amin'ny hazo rehefa elo zany ka vita amin'ny hazo dia afaka réalisentsika ihany ezana ny atafoana azy dia forme misy karazany raha amin'le parasol lehibe misy boribory dia misy carré dia misy rectangle.
tsy miasa irery fa manana zandry manampy azy avitra mifanampy eo izy mirahalahy amin'ny fanamboarana azy ity. Ny taona 2024 tanoany zany no nanomboka hoe ny fofotra tamin'ny fanamboarana elo gasy avitra hoe nanao ny azy manokana ary mbola vonina trany anome fahafapo ireo izay mpila azy. Vina aloha zany ezaka ny homatianina trany dia ezaka manatsara ny efa vita dia mitady expérience hoe ohatry ny ahoana ny expérience mety ho hita ao anatin'ilay tontolo dia manangana ho an'ny tena. Izay angamba dia manatsara dia mampitombo. Efa mandeha mitokana mihitsy afatra sy ny zandriny amin'izao fotoana izao manamboatra elo ary manana page Facebook izy ireo azy avokoa na ny afatra parasol na ny tana parasol na ny location parasol satria mampanofa elo ihany koa hiafitra sy ny rahalandy. Mahita azy manao zavatra io dia tena hita mihitsy ny fahaizany manao zavatra, fahaizany manao asa tanana ary asa voakaly tsara izany. Ndenge rahantsika ato anatin'ny arakasa ny fananganana elo miaraka amin'ny izy mirahalahy hatrany. Alohan'ny anaovantsika montage dia ho présenté kan sao dia gaganareo izy andray le miaraka izy le lalako miara-miasa aminahy dia tiana ny anarany dia anao montage ny parasol tsika rehefa vita daholo ny traitement ny hazo racloir rehetra dia anao montage dia ho atao montage hoe le izy satria izay mirahalahy miara-miasa dia aloha izy mba hiasa kely ary. Efa nanao vernissentsika aloha ny hazo natao racloir dia nafalesina atao malama dia vernissena dia asina bilao dia efa voatsofokontsika teo le bilao sy ny hazo vernisse dia ho atambatsika ao anatin'ny ty zavatra ty izy ho atambatsika atao montage ao zany dia atsangatsika hatramin'ny faran'ny elo efa avy nanjaitra lamba efa avy nandidy lamba isika dia ho ataontsika montage amin'izay izy zao. Teo aloha atsanganito zao somary kelikely latsadatsaky ty zany le rang le 2,50 m en standard ito atsanganito ito. Ie lambana parasol aloha en tout cas tokony hety rehefa lamba fa ny lamba tsaratsara ngamba tissu somary matevina raha resaka parasol no atao dia afaka koa le olona no safidy lambany hoe ty lamba ty hoentinay avany dia ty no ataonareo mo afaka hoe izay koa no mitady lamba ho anazy dia miankina iny zany raha ohatra ka imperméable le lamba dia jerena le lamba tsara sy matevina izy. En général aloha zany coton daholo ny lamba hita amintsika dia atao coton fa misy an'le qualité tsara ihany fa somary tsaratsara ihany koa vidin'le lamba dia eo amin'le takatry ny be somary no ezahana ho atao. Za zao io anambatra an'le ratsany amin'le boaty ery amin'ny ambony ery zany sono ataoko manao elo tsy vitan'olona ray la manosika elo raha tsy maintsy mba hoe olona roa sarotra indrindra manao elo angamba mandidy lamba aloha no hitako hoe mila atao tsara kotrany hoe mandray an'le refa exact ho ataon'le olona ny mandidy lamba mantsy raha vao 10 fotsiny no mesure zany hoe 10 ny vavana elo dia tonga dia maty ny lamba ray manontolo izy mila tandremana tsara iny rehefa le manao elo. Ny supportna parasol hito fer corné rafitra aminazy zany atao soudure zany ao anatin'ny ao mbola misy fer rond dia
dia reto ny tao moa zany mazava ho azy ty tube dia ty tube ty sy ty no atao fanaraka amina elo matetika ity zany en général aloha ty zany eo amin'ny 50 eo ny diamètre dia ty zany somary lehibe kely ohatra na hoe raha hoe latsaka kely ty dia zahanata eny ty hitovy amin'ito dia kolena béton izy dia raha fetana ambony eo amin'ny fetana semence atao mortier zany ito dia ndrasana maina tsara izy vao asiana elo. Ny hazo aloha ohatra hoe palissandre zahana palissandre satria ito zava-tsito raha ordinaire ito nisy fotoana efa nampiasa tena ordinaire fa mila ordinaire ale mafy tsika tiako le anaran'le hazo zay dia ty raha vao ipetsara an'le ratsany dia mipoaka paritaka dia nizahana le hazo tsara zany no natao taminy. Anambatra an'le tanany indray zao anambatra an'le boaty anankiray eto dia tsy maintsy atao an'izao izy fa tsy voafehy le hazo vao ana fa lasa miparitaka be le izy. Tena nampitaitainanay indrindra zao nahita eritetsy be basy dia nataon'le olona ary amin'ny farany ambony be ary be rivotra be nefa le izy ny teny hoe ny ahoana zany tsy dia toerana be rivotra ozy izy ny anasinina an'io tamin'izay izy fa gaga izay nahita le dia nitaitaina hoe tsy anidiny eny raha sanatria amin'le anakay hatramin'izao izy io mbola ao tsy manino. Reto anana kely reto le popona fiantsoana anazy manamafy an'le ao amin'ny lohany ao satria le masoandro be dia mba tsy hikasikasika be koa le tonga dia le raviny dia misy an'ireto miprotege anazy sady haingony ihany koa moa zany sady haingon'le izy koa le izy. Io zao ny lamba anatsofoana ny matetika mantsy koa ny olona tsy loloha vaikely le olona matetika rehefa manolo lamba ny any amin'ny sisy any amin'ny faritany dia lamba fotsiny alefa dia ity zavatra ity nitany hoe fohy le izy tsy matakatra dia io refesiny tsy matakatra fa ito somary le riritsa lamba ao dia somary misitony ohatr'izay matetika mantsy le olona hoe aiza tsy matakatra io atao ahoana dia iny le mila rehefa le manao montage anazy rehefa le zany hoe tsy tonga any zay manao montage anazy atao kely an'olona ihany. Ao, zay zao izy mivita tanteraka ny elo. Efa vita andrana mazava ho azy ny elo no velarintsika teo iny. Araka ny voalaza teo dia manao ny karazana elo rehefa mety ho karazana elo dia ataon'izy ireo avokoa. Andeha ho resadresantsika tanatin'ny tafakanto ary ireo santionany ireo.
tonga sao tanatin'ny tafakanto indray ary retsika no resadresaka ny asa tanany vahintsika izay fahitantsika antsary ihany izy teo fa raha ny eto aminay saotra sina elo be deaibe fa tsy ovy ihany koa ny toerana fa marantsika antsary foana ihany izay elo vitan'zareo avy ato amin'ny avitra parasol izay satria ny amin'ny resadresantsika misy karazany maromaro izy ireo ry avitra ohatra ny tiarinantsika sanao ty zao ny boribory ohatra zao ny boribory aminy zao le rang ohatra ny hitantsika amin'ny sary io ihany koa asa hoina ny azo ambara mahakasika an'izay rang zay ohatran'izay ny tena mahazatra ny olona ihany koa aloha zay ihany koa ny tena netomboany parasol rang dia parasol kelikely zany izy afaka misehatra amin'ny zavatra maro nyleva elo ananovana déco misy rehefa ny karazany maro izy fa io zany miankina amin'le olona ihany hoe mba zao ny atonony eo amin'le terasinay na zao ny atonony eo amin'le le tokotaninay fa io efa misy standard zay fataonay dia firy standard raha tsy madiso le kelikely hito zao hito hitantsika hita zao 2,50 m diamètre zany hoe 1,25 m ny rayon fa io zany azo ifanarahana foana ny refiny hoe zao no mbeo amin'le olana zao mihitsy atao hoe sur mesure zany tiako tenena azo atao zay sur mesure mihitsy ny rang hoe 1 mètre fotsiny izy dia tavinay 1 mètre rayon dia afaka ataontsika an'izay zany 2 mètre zany ny diamètre dia afaka ataontsika an'izay izy le izy kosa aloha tena manaingo hoe hitanareo amin'izao fa tena hafa mihitsy rehefa misy an'izay elo izay mivoatra ihany koa ny fiainana mivoatra ny resaka fironana mivoatra ny resaka haingo dia tatsiorina nisy ihany koa ny carré ohatra ny hitantsika amin'ny sary io ny carré ohatra ny eo amin'ny sary io koa dia mety foana zay anaovan'ny olona azy na ho ataony eo amin'ny tokotany na ataony ao anaty trano na décoration anaty trano anatin'ny animation na ohatra izany mety foana izy fa ny tena fataon'ny olona amin'ny carré zao ny carré tsinona somary lehibe maharoaro olona kokoa zany ny carré dia eo ivelany tena tian'ny olona manao carré aminazy dia izy koa misy kely sy lehibe ataontsika 2,50 m carré 2,50 m sur 2,50 m fa ny hauteur na elo dia mitovy daholo na carré na rang à peu près 2,50 m 2,60 m izy plus an'le boule kely eo ambony eo natao avoavo satria misy olona lava dia tsy maintsy natao avoavo kely mora iva ihany koa mety nanahirana avy izy zany tena ao tsara na ny eo izy tena ao tsara na rivo tsara zany no mitsoka eo tsy dia atahorana hoe enjera moko io zany ny parasol supportny ihany no mitondra azy le tongony ambany rehefa mafy tsara iny dia rehefa mafy tsara io ambany io zany tokony compatible amin'le elo foana zany io hoe mavesatra any dia ny abeany fa io koa raha hoe ataonao mavesatra fa kely dia tsofondrivotra le raha ohatra hoe ty carré ty zao hiavitra mety mazaka eo amin'ny 4 personnes raha le lehibe ohatra le 3 mètres sur 3 zao ohatra zany standard 3 sur 3 fa mbola afaka lehibe noho izay izy raha tsy commande ny olona ataontsika hoe 10 10 personnes na 12 miankina amin'le toerana hipetrarana eo zany raha ohatra zany eo en tant que hoe seza fotsiny no hipetrarana eo amin'le carré dia mazaka ataontsika hoe 12 zay izy fa raha en tant que table rond izy zany dia eo amin'ny 10 misy ny rond misy ny carré fa misy ihany koa ny rectangle ie ny rectangle indray iny tsy dia fataon'ny olona iny satria iny zany ho an'le olona juste ohatra hoe lavarangany tiany asiana dia mifanaraka amin'le pose le lavarangany iny zany ohatra ny eo amin'ny sary io zao naleva tany amin'ny faritany rectangle io dia tenen'le olona hoe 2 sur 3 sur 3 le izy dia natao mifanaraka tamin'izay natao taty dia tonga tany amin'le olona izy tany amin'ny faritra dia tonga tany dia teny merci fa nety tsara eo amin'ny sary io izy io zao
ie dia ny mahafatifaty indrindra ihany ko anisany mahafatifaty ihany ko le ombrelle reny ihany ko tena betsaka manao commande reny matetika tsisy ato tsisy efa vonona satria sur commande avokoa ary zay vita dia lasa anovan'ny olona rara fiancé mariage rehefa thème gasigasy dia mila an'ity kely foana azo asiana broderie mba tena ampivoaka tsara azy hitany ko tena nisan'ny be mpakafiry avitra le ombrelle ie ny ombrelle koa tena be mpakafy dia zay teneny misy zay hoe sur commande le izy matetika zany zay raha ohatra ka misy mipetraka eo dia to dia misy maka dia sur commande le izy io ny ombrelle no misy karazany roa misy izy le vita amin'ny hazo ray manontolo dia misy izy le soloina ny lambany ohatra zao hoe misy elo mampanakanjo zay zao fa natao mifanaraka amin'ny akanjony dia ty mba amboarina ozy izy atao elo dia avoaka izy zany misy karazany roa iny hoe atao vily anazy fa atao su forme gasikasy tsy maintsy asitsika hazo ihany eo amin'le izy fanaraka amin'izy mahagasikasy azy zay dia ny elo rehetra afaka personnalisena daholo na parasol io na ombrelle matetika mantsy ny ombrelle hoentin'olona misoty maka sary fotsiny ohatra amin'ny resaka mode na mariage fotsiny hoentin'ny razazavavy dia zay fotsiny ny ilain'olona an'le ombrelle fa izy tsara nanaovana déco fotsiny eo sur table ary izy fotoana tsy mbola ataoko hoe tsy nahazo sary koa zay ny olana tamin'izay nanao elikely tena kely tena hoe déco fotsiny zany le izy fa zay ray zay le izy dia tsy azo sary le izy tamin'izay mety mahafatifaty kely zao zany tena kely hitanareo amin'izany fa tena mahavita zavatra vita malagasy daholo reto ary avitra sy ny zandry ny tiana no manao azy hitanareo amin'izao ny akanto rehefa miezaka be anatina kalitaony asa sa tsy zandry tena miezaka mihitsy mba ho tsara zany le asa tanany satria matetika ny olona miteny vita gasy ratsy nefa isika miezaka foana aloha hatseto manatsara ny asa tanantsika hoe mba ho qualité ny elo rehetrarehetra zany vernissé aby reny vita traitement ny hazo vao omena ny client mankasitraka indrindra mbola rahantsika ansara eo anatin'ny tsara rehefa avy eo ireto asa tanana ireto fa dia misaotra ny avitra sy ny ekipa moa zany ny vahita anatin'ny fandarana kolotsara ny fampizaran'izay asa tanana kanto dia kanto izay manaraka indray mankasitraka ny kolotsara mbola nanasana indray verina nanasana hoe ahoana fivoaran'ny avitra atao anatin'izay fotoana maromaro tsy izay dia mankasitraka atsika rehetra izay efa nanjifa sy nanome fitokisana nametraka fitokisana taminay dia manentana atsika zany raha anjifa ihany dia mba le vita gasy jerena fa matetika mantsitsika no miteny vita gasy dia any fa ny gasy rehefa manao zavatra dia miezaka no tsy ambakany any ivelany dia miezaka zany any anatiny itsika koa zany anafatra kely fotsiny angamba antsika mpanao asa tanana itsika mpanao asa tanana zany mba izao fotsiny ho tsara ny asa dia atao fotsiny zay mampa-ara-potoana azy zay zany ezahana foana dia mankasitraka atsika rehetra zay efa nanjifa zay ihany angamba dia manentana atsika koa mba hanjifa ny efa vita gasy aza miteny hoe lafo loatra le vita gasy fa asa koa ambadika io vao vita io fa tsy dia fakaiza ihany nefa nge vidina vita gasy ny importeur jereko dia mankasitraka ny misoa nanasana ny fahita dia mankasitraka atsika rehetra manaraka indray raha momba ny fikojagojana ny elo indray dia tsy akombona mando izy fa indrasana maina tsara zay vao akombony sasana eo ampivelarana ihany koa izy tsy miandrela be nefa tsy miandry maloto be vao sasana ranon-tsavony borosy na éponge dia efa azo anadiovana azy avokoa izany ankoatran'izay ihany koa dia démontable izy io dia azo soloina ihany koa ilay lamba rehefa mametraka azy eo amin'ilay support iny fotsiny no tsy azo atotona fa mety animba azy izay raha toa
toy ihany koa hoe tsy ampiasaina ny elo mandritrana fotoana fohina fotoana voafaritra dia azo akombona aloha ho fikoloana azy hatrany. Andehary mbola ireo karazany elo vitany zareo avy eo amin'ny avitra parasol ihany no hamaranantsika ny fiarahana. Ireny asa tanana malagasy ireny indray izay novokariny zareo avy amin'ny avitra parasol na tana parasol na location parasol iray ihany izy ireo izay indray no entsika mamarana ny fiarahana tamin'ity anio ity mino fa nafinaritra anao izay ary nahitany zavatra ihany koa misy mifamerenana ny fandarantsika ny latsinainy manomboka amin'ny 2:30 ary ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2:30 dia mandeha isaky ny sabotsy moa zany manomboka amin'ny 1:05 ny fandarana kolontsara. Eto na dia akasitrako ny Hermianzeka izay mampiakanjo ny tenanay hatrany ny tailleur moa tena manavanana azy ireo ao amin'ny pavillon Analakely pavillon 546 sy pavillon 658 no misy ny Hermianzeka io ihany koa larana ahafahanareo miantso azy ireo. Raha ny larany kolontsara dia misokatra somatsara mihitsy amin'ny ora fisokafany birao ny 032 12 888 26 afaka mifanoratra ihany koa isika ao amin'ny pejy Minso Kolo. Raha soatsika rehetra ary ho manaraka indray veloma tompoko.